eo am'resaka fanaovana trafikana olona indray malagasy misa sivy no voafitaka tamina tolotra sasandoka ka niaran'ny fampijaliana tany Kamerona tany ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakela amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika fanaovana trafika olona izay navoafitaka anireo malagasy izay tany Kamerona tany no tena himpanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ao Antananarivo renivohitra ao raikitra indray ny grève ny mpandroaka fako fa tara fandraisan-karama izy ireo ary teny am-pasapito teny moa no nanaovan'izy ireo an'izay hetsika fanerana izay mpandroaka fako tara fandraisan-karama mbola fanerana fotsiny ilay tranga niseho teny am-pasapito araky ny voalazan'ireo nanao fihetsiketsehana ary efa nirofina indray ny fako taorian'izay raha ny nambaran'ny solotenan'ireo mpiasa hatrany dia mbola tsy nandray karama volana martsa izy ireo mampanantena sy manonona daty ny tompona andraikitra mikasika ny handoavana ny karama kanefa mihemotra hatrany izany rehetra izany voakasika avokoa ny mpiasa rehetra izay mpiasa ny CMA rehetra ao an-toeranao amin'izay resaka fandraofana fako tara fandraisan-karama izay eo amin'ny raharaha solombambahoaka ny soavinandrina indray nahazo sazy miatra 10 taona an-tranomaizina miampy lamandy 7 tapitrisa ariary tamin'ny andro ny 17 aprily 2024 ny didim-pitsarana teo anivon'ny Pâques no nivoaka nahazo sazy miatra 10 taona an-tranomaizina miampy an'izay lamandy 7 tapitrisa ariary zay ny député Roméo miaraka amin'ny olona iray hafa rehefa tratra ny mpitandro filaminana teny Antiheroka distrikany Ambohitra Atrimo nitondra sokatra antsokosoko izay manodidina ny 12 isa tamin'ny aliny 14 desambra 2024 lasa teo iny ireo olona ambiny kosa dia nahazo sazy miatra 4 taona an-tranomaizina ary mandoa onitra 2 lavitrisa ariary ny voapanga rehetra tao anatin'ity raharaha fanondranana sokatra antsokosoko ity midika izany fa miatra amin'ny rehetra ny lalàna ho an'izay rehetra minia mandika an'izay lalàna izay ary indrindra io resaka fanaovana trafikana sokatra io dia isan'ny tena mahasarotiny mpitondra ary mahavoasazy izany rehetra izany eo amin'ny resaka herisetra aranofo indray ray kely nanolana ny zanabadiny izay 12 taona nanomboka ny taona 2024 ary misesisesy ny fanolanana ataony amin'io zaza io izay voalaza tsy ampy taona io tao Ambohy Mamory no niseho ity tranga ity rehefa tsy nino ireo mpiaramonina tamin'ilay ramatoa maman'ilay zaza dia nisy saha nitoro mangingina ity lehilahy izay navandoza ity ka vokatra izay dia voasambotra ilay ray kely izay navandoza ary nanaovana fanadihadiana mandrapahiandry ny fotoam-pitsarana azy tsara ihany mampafantatra fa avorarany lalàna izay fanaovana herisetra aranofo etsero izay indrindra fa ny fanolanana ny zaza tsy ampy taona ary tena mampigadra izany rehetra izany raha toa ka ampiarina ilay didy izay navoaka farany amin'ilay famosirana iny dia mety ho tafiditra ao anatiny ireo izay sokajina ho vosirana izany ity lehilahy izay nanolana zazakely mbola 13 taona monja ity mba fehezo ihany io filana io fa noho izay filana tsy voafehezay no mahatonga anireo olona manaonao foana amin'izay asa fanolanana etseroa izay satria lasa voabaikony ilay filana diso tafahotritra ny vatana ao anatin'izay tsy fahafehezantena izay ka ny afarany dia lasa manaonao foana tahaka ny tiana nataon'ny ranamana izay nanolana ny zanabadiny efa ao anatin'ny volana maromaro ity izao andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika fanaovana trafikana olona izay tratra tany Kamerona izay matetika ny tanora malagasy dia samy maniry ary samy miezaka avokoa ny hiasa ao Madagasikara ao ka mitady hirika rehetra mba ahazona asa ivelan'ny Madagasikara izay manararaotra ao anatin'izany anefa ny ireo izay mpanao ratsy na ihany koa ireo mpisoloky isan-karazany mba hanjono anireny tanora malagasy izay maniry ny te hiala ny Madagasikara ireny ka manomboka eo dia raikitra ny velam-pandrika isan-karazany
ka tsy vitsy amin'ireo tanora no tafarotsaka ao anatin'izay velam-pandrika ataon'ireo mpisoloky amin'izay resaka asa any ivelan'ny Madagasikara izay. Tsy maintsy tsara moa ny resaka eny am-piandohana satria rehefa resaka asa andafy izany dia ny zavatra mahaliana ny tanora voalohany dia ny hoe eo amin'ny resaka ny karama izay azo lazaina fa tsara raha oharina amin'ny karama ao Madagasikara ao, ka iny indrindra no mahatonga an'ireo tanora marobe izay samy te hiala any Madagasikara avokoa. Ao anatin'izay trafikana olona izay dia malagasy misa 7 no voafitaka tamin'ny tolotrasa sandoka izay niharan'ny fampijaliana tany Kamerona tany. Teratany malagasy 7 sy ny kongolais misa 9 no tonga tany Yaoundé Kamerona rehefa voafandrika tao anatin'ny tambazotra mpanao trafika olona. Tamin'ny oktobra 2024 no tonga tany amin'ny tanin'ny Kamerona ny lasibatra iray voalohany ary nogazan'ireo olon-dratsy ny pasiporina. Nasain'ireto farany nitady olon-kafa indray izy avy eo ary nitombo teny ny isan'ireo lasibatra. Izy ireo izay tena mazoto tokoa rehefa nampanantena karama tsara sy hiasa tamina hôpitaly lehibe sy industria, nefa tsy izay no zavaniseho rehefa tonga tany an-toerana raha ny nambarany lieutenant colonel Camerounais Georges Parfait Nana. Natao tao amin'ny trano iray ny malagasy misa 7 sy ireo kongolais misa 9 sady tsy nomena sakafo no mbola noterena hitako vola izay tsy mitsahatra amin'ny havana any Madagasikara. Mbola toy izany koa no niainany ireo malagasy izay misa 2 hita tamina hotely iray hafa. Nisy nahavita nanaitra ny havany tany Madagasikara ny iray tamin'ireo teratany malagasy ireo ka nahafantarana izay nahazo azy ireo. Afaka teo am-pelatanan'ireo olon-dratsy izy reto tamin'ny 15 Martsa lasa teo. Tamin'io fotoana io ihany dia efa nisy malagasy misa 9 koa efa saika hiazo any Kamerona tamin'ny alalan'ny sidina any Ethiopian Airlines izay voafandrika tamina tolotrasa sandoka niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera. Voasoroka moa izany rehefa nanao ny asany ny mpitandro filaminana. Tsy nitsahatra ny tompo ny faniriana ho any ivelany tatoato noho ny faharatsiany toedra ara-tsosialy sy ara-toekarena vokatry ny fiantraikany vidim-piainana sy ny tsy fahampiny asa raha ho any Madagasikara. Kamerona miisa 3 no tompon'antoka tamin'ny trafika ny olona ity no voasambotra ary efa amin'ny toerana azo antoka koa ireo lasibatra misa 570 amin'izao fotoana izao miandry ny fampidiana azy ireo amin'ny toerana fiavian'izy ireo avy. Ka ny hafatra melimelo ihany ry zareo rehefa mahita an'ireny karazana tolotrasa any ivelan'ny Madagasikara ireny fa sao dia tafarotsaka ao anatin'ity resaka tolotrasa sandoka ity, mieritreritra ahazo karama betsaka nefa zavatra hafa no miandry anao rehefa tongany. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy, soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.